Ajantsika hatrany amin'indro fa miamazo vany indray amin'izao fotoana izao ny fivarotana sy ny fandraisana zava-mahadomelina na azahoana akony mahakasika an'izay eto ho an'ny teny anivon'ny faritra Nosy sy ny manodidina teny. Olona misa enina voaroroy mpivarotra tsy mpifoka rongony no voasambotra mitandro ny filaminana vao misampana miady amin'ny zava-mahadomelina tetsy Nosy Atsinanana. Rehefa natao fanadihadiana dia ibanga no mpivarotra rongony efa ho telo volana izao ka olona eny Ambohimanarina ny mpamatsy azy. R2,000 no fividianana ny iray sachet ary amidy 500 ariary kosa ny fonosana ray. Olona roa hafa kosa voalaza fa sendra nanao karatra tao aminy no voasambotra ary misy olona roa hafa ihany koa nahatratrarina fonosana rongony. Ramatoa iray kosa no nahatratrarina fonosana rongony tao an-tafotrano ny tetsy Nosy hatrany. Natolotra amin'ny fitsarana izy ireo. Olona roa hafa voalaza fa mpisy loka sy mpanao osika no tratran'ny polisy. Efa nametrahany lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Nosy no ny fampiasana ny osika izy ireo. Pastera iray ny voasolokiny tamin'ny alalan'ny fivarotana moto. Ny komina no nahatsikaritra zany ka nilaza n'ilay pastera fa sandoka ny taratasy netiny. Olona roa hafa voalaza fa atodoha amin'ity asa fisolokiany ity ihany koa no voasambotra teny Ambodata aorian'ny fanadihadiana natao. Mbola nahitana taratasy, faktura sandoka efa voasiny ary fitomboka sandoka ihany koa tao amin'izy ireo. Niaiky ny elika vita ny reto mpisoloky reto ary natolotra ny fitsarana.